Banga voavadika hoy ny Premier Ministre lefitra ny Tanis ny zavavita nandritra ny fitantanany ny atitany isan'izany ny CENI na ny Commission électorale nationale indépendante mahaloa tena tanteraka amin'ny fanomanana ny fifidianana fa mbola be ny asa miandry hoy ny fanambarany ministre ny atitany vaovao arak'izao fanamarihany eo amin'ny micro ny télévision malagasy izao. Lo hevitra voalohany dia manao haizaka ny ministeran'ny atitany hiaradia hanampy ny commission électorale maleo tena sahana ny fifidianana. Inona ma ny dikan'izay satria tsy afenina amitsika rehetrarehetra fa andritra ny fotoana lava na republika ny Madagasikara dia ministeran'ny atitany foana no nanao ny sahana zany raha mpifidianana zany tetany tsy firenena. Zao moa noho ny antony maro sy takiny ny mpiara-mombona antoka amitsika ny atsika rehetrarehetra malagasy raha teko zay efa nangetaheta fa aleo la mba vondrona tsy miankina ny fanjakana mivantana misahana raha mpifidianana ty mba zahotsika vokatra tsaratsara kokoa mba tsy tanila mba ho angarahara mba ho marina ary azony rehetrarehetra ekena itokisana ny vokatra mpifidianana hafa. Fa manaraka dia ny famerenana ny hasiny représentation de l'État. Tadiditsika moa fa ato amin'ny ministeran'ny atitany olona aviato betsaka manao zany asa zany ena nivony lafitany manomboka any amin'ny commune amin'ny alalany chef d'arrondissement administratif miakatra eo nivony district amin'ny alalany chef district mandeha miampita any amin'ny région amin'ny alalany chef de région sy namana. Farany moa dia milafiny sécurité manana andraikitra koa moa fatatratsika ny ministeran'ny atitany manana andraikitra amin'ny fitandrovana fandriam-pahalemana. Fitandrovana fandriam-pahalemana eto dia any ifotony en amont ho izy ny anina dia satria manao mesure préventive ny ministeran'ny atitany amin'ny alalany didy amandalana raisiny mba isiny fandraisana anjarany daolobe amin'izany fandriam-pahalemana satria mila firenena mandry fahalemana tsika ary firenena mandry fahalemana io andraisany daolobe anjara fa tsy miaramila ny zandary ny polisy any fa tsika rehetrarehetra. Ny ona sahady tamin'ny mpiasa ny départementa ny atitany ny ministre Jean toky nomeny ho ny mpiasa tsirairay ary ho setrin'izay dia toky ihany koa no avy amin'ny mpiasa ho fampandehanana soamantsara ny asa ny départementa ny atitany manomboka izao. Tamin'ity famindram-pitantanana teo amin'ny Premier Ministre lefitra misahana fahasalamam-bahoaka teo aloha Professeur Tendrazanarivelo Alain sy ny ministra vaovao hitantana ny ministeran'ny fahasalamana dia ny fariparitany général Jonarson Pascal fa iarahan'ny mpiasan'ny fahasalamana ny manohy ny asa araka ny fandaminana efa voafaritra mba ahafahana manatanteraka nono dia misy ny zavatra tsy maintsy takina. Ny fariparitany ministra vaovao ity fa tsy mitsabo marary ihany dokotera fa mitahiry sy mikolo ny manodidina azy. Ny arena voalohany matsika dia ny olona betsaka no milaza fa resaka vola foana izy ity rehefa ny finiavatsika tsika olona no arositsika dia mino aho afita zavatra betsaka isika tsy voatery iandritsika fa afaka anao ary efa betsaka moa nefa vitan'ny ministera teo anisany amin'izany solon-dalana zany isorana. Sarotra ny 6 volana ny diavin'ny Premier Ministre lefitra teo aloha mitantana ity ministera ity isan'izany ny fiatrena ny fitokonana fa tao anatin'izany anefa dia nahitam-pahombiazana. Généraly Erlanto Ravelo Arson, ministry ny tontolo iainana sy ny ala vaovao. Généraly Randriamanitsoa Edlain Caliste, ministry ny tontolo iainana sy ny ala teo aloha.
tamin'ny pralaina tanteraka no nanatanterahana ny fifanaovatsiny ny famindra-pahefana androany minisomana tena aho fa avita be eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny ala ny minisitra vaovao hoy ny minisitra teo aloha satria dia olona manana traikefa eo amin'ity sehatra ity ny minisitra vaovao vonona ny anohy ny asa tsara napetraky ny minisitra teo aloha kosa ao hoy ny generaly Erlanto Rafelo Arsan. Tetezamita tsika manana andraikitra manokana ny gouvernement tetezamita dia anatanteraka ny tetezamita fianana tonga amin'ireo efatra tsy hanomana politika vaovao zany tsika fa anola efa vita ary tsisy engagement vaovao raisina fa anatanteraka ny tetezamita ao anatin'ny fitobolona sisa no tanjona manaraka. Teo anatrehan'ireo fianakaviam-beany tontolo iainana sy ny ala moa no nanatanterahana izao famindra-pahefana izao. Nandritra ny famindra-pahefana amin'ny lazany Generaly Rafelo Manana Claude fa toerana ifandimbiasana ny fitantanana fa ny asa dia mitohy hatrany ary mbola maro ny ezaka sy ny asa ho tanterahana. Ny Generaly Andrea Nazary sekretera mpanjakana vaovao miaratidiny Gendarmerie kosa dia nanamafy hatrany ny itohizan'ny asa efa natomboka sy hiezaka hatrany ary ny antsony rehetra hiara-miasa sy vonona hiatrika ny adidy ampiverina amin'lohany ny toerana misy ny Gendarmerie taorian'ireny zava-mitranga teo ireny. Tonga nanotrina sy nanome voninahitra izao famindra-pahefana izao ny manamboninahitra ambony ny manamboninahitra mpitatana sy lehibe sampanaso amin'ny sekretariam-panjakana miadidiny Gendarmerie sy ny avy ao amin'ny foibe fibekona ny Gendarmerie toby Ratsy Mandrava ary ny avy ao amin'ny toby lehibe manodidina. Fantanterana tao amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ny talata 20 Mai ny filoankevitry ny gouvernemanta voalohany ho an'ny gouvernemanta vaovao notarin'ny premier ministre Camille Vital navohitra tao anatin'izany reto fampitambavao manaraka reto taorian'ny fitsakana ny gouvernemanta vaovao ny 4 Mai 12 taorian'ny fifankafantarana teo amin'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ny premier ministre Camille Albert Vital dia nanome toromarika ho azy ireo ny premier ministre notsevin'ny premier ministre Camille Albert Vital ny fototra sy ny andraikitry ny gouvernemanta manoloana ny raharaham-pirenena lehibe amin'ireny ny fiantohana ny fombiazany dingana rehetra momba ny fifidianana izorana makany amin'ny repoblika vaefatra ny fiantohana ny filaminam-bahoaka ary ny fitandrona ny fahatoniany ny raharaha sosialy sy ny toe-karena eto amintsika no tsindriny lehibe ny gouvernemanta ihany koa ny fitsipifehezana tokony hibaiko ny asa eo anivon'ny mpanatanteraka tahaka ny tsy fiandaniana politika ho an'ny gouvernemanta ama teknisianina hoy ny premier ministre dia tokony anapirofo ny fahaiza-manao ny ara-teknika isaky ny departemanta tantanany avy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta fa naneo ny fomba fijeriny manoloana ny nanesorana azy tsy ho ministry ny poste intsony Andriamatoa Andriamananoro Augustin nandritra ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety maro androany maraina tetsy ministera ny poste tetsy tanana reny nytanysainy nandritra izany resaka izany ihany koa ny dingana sy ny ezaka vitany nandritra ny 12 volana ny tantanany izany departemanta izany Aurélie Arafilinga Lucien Andriantsoa. Hisy ndraikitra vaovao hosanany ny ministra Augustin Andriamananoro izay manakaiky koa ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita antony sy nampendraketana azy intsony ny ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao io araka ny nambarana. Tetezamita no ataotsika ary anomana ny repoblika faefatra ka tsy voatery eto anivon'ny ministera fotsiny ihany no ahafahana manatanteraka izany adidy sy andraikitra izany betsaka ny toerana ahafahana manao izany zavatra izany ary ny tenako moa dia angamany ho hitanareo ihany fa isy andraikitra vaovao izay tsy dia nalavitra ny filoha ny tetezamita ankehitriny mba ahafahantsika zany manampy azy anatanteraka ireo sorodalana rehetra izay voalahatra tamin'ireny lahateny nataony ireny ka tsara ho mariana ihany zay hoe tsy hoe sanatriny vava fanilihana ny namana fa fandaminana mba apietity kokoa ny fomba fiara-miasa zany hiatrehana zay adidy isakovana ve satria ny tena miandry atsika ny ankehitriny dia mbola maro hoe nametraka zany repoblika faefatra zany ho avy ny fametrahana ireo ataontsika hoe dialogue national isy ihany koa ny fanaovana ny lalam-pandrenana ary indrindrandrindra ireo fividianana maro samihafa. Manomboka miaron-doha ny postra malagasy no nidingana sy ezaka maro tontosa mandritra ny herintaona mahery mitantana ny ministera ny tany sainteto ny fametrahana ny tetika asa imailaka sy voikala izay hita ho tena miroborobo tokoa amin'izao fotoana izao. Teo ihany koa ny fametrahana ny tetika asa telemedicine sy imaso izay ahafahan'ny filoam-pirenena amin'ny fanakalo hevitra ny amin'ireo filoha any ivelany.
mandarany ihany koa ny fahavitany tambazotra ahafahany Madagasikara mifanerasera amin'izao tontolo izao dia ny fahatongavany